Tsy afa-miala amin'ny firaisamby afrikana isika honambara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay natao ny tetsy faravohitra taorian'ny fionana teo amin'ny solotena mahatra ny firenena mikambana. Lalana roa no azo atao honambara ny Andriamatoa Marc Ravalomanana na hiala tanteraka amin'ny firenena mikambana ny firenena malagasy na anoa ny fiarahana aminy ka tsy maintsy manaiky ireo fepetra izay hitakiny. Tanina ho anareo fa tsy mety le mifantinina ho anahy satria tsika eno tsara indray membre feno anatin'ny Nations Unies firenena mikambana Madagasikara membre tsy afaka miala mihitsy tsika amin'ny communauté internationale ary izao fandeha amin'ny firafitra ato amin'ny SADC tsika troika ny SADC aloha ny organe dia makeo amin'ny SADC dia SADC makany amin'ny Union africaine dia Union africaine makany amin'ny Nations Unies tsy mahay lesona tsara zay tsy maintsy ka na tsy mampatoky ireo na matoky tsy afaka miala tsika saofa ingao da na ohatran'ny Burkina Faso any any Ibrahim Traoré na hoe tena hiala tanteraka dia tsy rahan'izay Nations Unies ditiny anytantsika fa tsy maintsy na mitondra ireo fijerinareo dia izay fa raha tena lalinina koa politika sy ny relation internationale tsy maintsy tsy hitako zay resana tsy maintsy le izy fa anjaratsika miezaka manao zay arikarenantsika dia membre ny Nations Unies zany zao ny Sud-Afrique fa tsy mangataka vola na ariary amin'ireo mpamatsy vola toy ny Banque mondiale na ny FMI tsy mangataka zany ny Afrique du Sud satria manana réserve zay zany izy adinonareo koa hoe tokony hanana réserve vola en devise tsika dia am'izay tsy miankina amin'ireo tsony. Ankoatra ny fionana teo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nataony ireto solotena mahatra ny firenena mikambana ireto hiezaka ihany koa iona amin'ireo mpiara-mombona antoka isan-karazany izy ireo manomboka amin'ny gouvernemanta sy ny mpisedra politika ka hatramin'ny fiarahamonim-pirenena. Mahalitra roa herinandro eo moa ny iraka izay ataon'izy ireo eto Madagasikara. Je crois que nous sommes là justement pour découvrir, pour évaluer la situation. Donc, on vient d'arriver, la mission a commencé il y a quelques jours. Pour le moment, peut-être à la fin de la mission, on aura une meilleure perception de la situation. Donc, nous sommes en train d'essayer de rencontrer les différents acteurs, aussi bien au niveau du gouvernement, au niveau des acteurs politiques, au niveau de la société civile. Asa vazavaina ilay zavatra tenenina fa tsy miteny fotsiny mihoatra tsika mianatra any amin'ny université azy tsy manao affirmation gratuite fa azavaina le izy raha miteny ianao tsy manaraka ny lalàna le olona dia ino fa zahay mahatsapa fa manaraka ny lalàna zay ny HCC nanomeny io noho ny fahefana pouvoir régulateur zay ananany HCC eran-tany no nampiasainy andaminany ny zavatra misy iny tsika zao mbola ao anatiny constitution tsy miova ny institution rehetra mbola mijanona dia mbola ao anatintsika zany zao fa tsy hitako hoe inona amin'izay no tsy ao anatiny lalàna milaza izy fa hoe efa tapitra le enimpolo andro sao dia tsy maraka vaovao le olona miteny an'ireny fa mba angatahako reny akao amin'ny HCC jery ny didy zay navoaka ny HCC tamin'ny volana novambra zay milaza fa tsy ho tratra ao anatin'ny roa volana ny fanaovana fifidianana no ny antony maro fa miankina amin'ny zava-misy ny anaovana ny fifidianana zay ny didy farany navoaka ny HCC tokony mba hamaky an'izay le olona. Monsieur le Président, ianao nanitrikitrika tamin'ny fionana tamin'ny SADC ny hoe tsy manaraka ny lalam-pandrenana intsony ny fitondrana misy ankehitriny ny filohan'ny fanavaozana nefa mandahy izany inona tokony mety fanazavana mahakasika an'io Tsy maintsy mihaino tsara ireo mpanao gazety dia azavoa tsara le izy fa tsy nilaza mihitsy hoe manohatra samihafa zany hoe contre ny HCC contre anticonstitutionnel fa milaza fotsiny hoe voaka extra constitutionnel samihafa zany fa fandraisana sasany any moa hoe manohatra zay mahatonga milaza hoe zay fantatro ny tenako zay fa milaza hoe zao za ataonay mety zao za ataonay mety fa itsiny mpanao gazety ary eny tsara le fiteny samihafa manohatra
tsy ny hoe mivoaka or constitutionnel extra constitutionnel zany izy zay izy efa isokatra ve ny picot fianarantsika mba semina exécution mbola misy andasana kely satria manao azy molomolo mandetsikely hoe amin'ireo dia isokatra président Rovanmanana ve irotsaka amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika mbola manana aloha loatra le izy satria mbola tsy manompo mbola fandaminana zao zany fa raha tonga fotoana ivotana mirotsaka zany hoe mbola manona ny fanavaozana trano zany ny tokotima am'izao hoe mandeha mamely maso zao anina mbola anatin'ny fanoana fanavaozana trano voalohany ve ny tokotima am'izao mbola manoana an'le fanavaozana ve ny tokotima zany ao anatin'ny fiamanana maso manoana fa raha maly fidela hoe zay tsy manoana fotsy fatana samy joro zany tena manao ahoana tokony ny fiaraha-miasa antsika amin'ny any ivelany communauté internationale amin'izao fotoana izao par rapport amin'ny zava-misy isika am'teny zao mbola sanctionné aloha Madagasikara ohatra zao nanontany any SADC nanontany any Union africaine tsy mbola misy mahazo manatika le fidina reny tsy mbola mahazo mino fanatin'le any tsika tena mbola sanctionné azavoana aloha hoe zany efa miteny mbola tsisy ankoatra ny ancien président mahazo miditra ny observateur fa tsy mahazo mifidy ny zava-misy président mitaky feuille de route ny mpanao politika ny fitondrana nefa ohatran'ny tsy mieritreritra an'izany za aloha dia tena tsy mitafidy anatin'izay piège koa zany le fanontaniana hoana fa izy mitondro dia fata zay tokony ataony dia izy mahita an'le nazanteny hoe régulateur dia manontany ACC hoe inona tokony atao fa zaza tsy azo tsikelana fotsiny amin'ireo le communauté internationale reo tsy maintsy miresaka mifanandresy lahatra aminy tsika hoe zay tsy mila feuille de route fa le fasazao dia manaiky dia manaiky tsy manaiky izy dia tsy maintsy manao feuille de route farafarany tokony efa hatramin'ny roapolo taona le tokotima vonona ve ny tokotima am'izay rehetrarehetra trano firenena fifidianana iny morangatia averiko ndray tsy ny atoko a tsy ny time akory manaparetana tsisy mata zato fotoana na roanjato fotoana ohatrany any ancien ilay zao ny atsodafika zay matoka hoe tsy hanao an'le culte de personnalité hoe zatsony fa le anarana hoe time tsy maintsy ataontsika zay melona azy azo foana zany le izy tsika ihany io mbola hatramin'ny faharoan'ny volana febroary avy io moa zany voatapitra ny hiraka ataon'reto avy amin'ny SADC reto dia miona amin'ireo akolafo samy hafa dia samy maneho ny heviny eo dia rodirody mibe tany mena ho araka zany resahany zany ohatra ny tehany eo hoe misy tsy milamina eto amina eto fa ndao mihitsy anaovana angaretina dia asa hoe rasana ny vahiny ihany ve sa itsy amintsika no ifandamina ifampirisaka ijery hoe tena le firenena efa olona zany hoe tsy maintsy tsika samy malagasy aloha ny mila mijery an'io hoe raha mampahatsiahy efa nisy ny hoe Dakar nisy ny Addis Abeba nisy ny Maputo sy ny sisa fa nandeha akory hoe feuille de route samy hafa nantondro zotra fa hatreto aloha ohatrany hoe tsy tena nahavaolana zay efa natsidiky tokona mila mandiniky tsika hoe aiza ny lalana sy nanaro fanina politika efa natsidiky tokona fahalamanana to ihany nge mikasika inona mo teranjara toerana sy rehefa inona marina ny SADC no hoe eo ny antony tsy dia zao mamatotra azy ireo miaraka amin'ireo ataontsika hoe firaisamonina iresa-pirenena nireny ataontsika hoe feuille de route na ny tondro zotra ny soniavina tany amin'ny 2 reny tao anatin'io zany dia efa mazava tsara misy andininy maromaro dia ao anatin'io misy an'leo fanonerana ara-bola misy fond de solidarité zany tahiry ho fanonerana reo ny arambona tao anatin'ireo crise mifandimby na orinasy io na olontsotro io ny misy takaitra sy ny sisa dia tsy ndre tafajoro manana anjara briky ary mitondra anjara anatin'izany ny reo ataontsika hoe mpiara-miombonantoka tao anatin'iny fanaovana sonia ny feuille de route iny dia ngala izy tafajoro mihitsy manamra prava-bola mbola novainy sasany ara-mofoanana ataola izy dia nazany fa inona moa zany zao ny tena mba anjara andraikitry ny SADC tao anatin'le izy hoe mifanerena ny mpitondra teo hanatanteraka ny voalaza reo andininy samy hafa tao anatin'le feuille de route article 20 tao anatin'le feuille de route moa zany isan'ny verimberina matetika tao anatin'iny raha iny dia hatramin'izao tsy hita le izy dia ary mbola tamin'ny farany teo tamin'ny anatin'iny ataontsika hoe raha tamin'ny septambra sy ny talohan'ny septambra eo mbola nresahana be dia be
ny mikasika an'izany feu de route zany tena nisy mihitsy mifanohikevitra maro samihafa, nisy fandarana manokana tamin'ny fahita lavitra, ireo ataontsika hoe alohandohan'ny mpisorona tamin'izany fotoana zany mikasika an'io ary malaky teny androany mbola mipetraka olana ilay hoe tsy fanatanterahana feu de route tamin'izany zany, raha resaka hoe orinasa ohatra hoe mahay fananana tamin'izany dia mbola hatramin'izao mbola tia amin'ny fanjakana ankehitriny no mitaka dia lasa mifamaty tamina politika sy fifandirana le izy. Dia io le izy dia lasa nizay hoe inona zany tena rehefa inona zareo dia rehefa inona zareo asiana tepoka telo foana zany le izy. Dia ampifandraisina amin'izao mantsy le zavatra mitranga satria anisan'le ataontsika hoe nareo raha va tsy hatramin'ny volana febroary moa zany misy andro hoe tsy hatramin'izao febroary faran'ny volana febroary fa tsy mahita any nareo dia zao ohatrany hoe misy akanerisera zany le izy amin'ny lafiny anankiray faro. Dia eo koa le misy an'le hoe inclusivité hoe tena tsy misy tokony ahilika ao anatin'ity processus na resaka refondation anatin'izany resaka fanorenana fanavozana sy fanorenana zany hoe famelana malalaka ireo nanao sistaniny tenany sitrapomo zany hoe iverina eto Madagasikara tsy misy raorao. Dia io mbola adihevitra be koa ny amin'io resaka firongany io moa zany sy mpitolona zany zao no tena resaka eto fa ity mantsy le izy misy lalatsiny anankiray tena tsy maintsy raisina pitoniana be mihitsy zany ao anatin'le zavatra mitranga satria zao zavatra anankiroa fotsiny mba raisiko zany dia isinganiko ry tokona falomanana voatsela kory tamin'iny ataontsika hoe farany herinandro teo iny le nisy an'ilay ataontsika hoe andro manokana tamin'ity fiandohan'ny-herinandro ity mohaniny teo amin'ny vady-tsiaranana ny ladoany nisy kabary ny fandembiasana zany to na ny filohan'ny fanavozana ny repoblika na ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola sy ny toe-karena zany. Dia raha le ministra zao ninona dia hoe reo tale generaly reo sekretera generaly taloha dia tokony miverina zany raha mbola tsy retirety izy zany dia tokony miverina miasa satria tsy ampy ny piasa ny olona eo amin'ny sehatry ny resaka hoe douane sy ny ladoany fa tsy hoe douane fa lasa manana zany sy ny sisa io. Dia ireo hoe sekretera generaly natale generaly taloha niara-niasa tamin'ny fitondrana teo aloha zany. Dia ahoana moa zany zao no andraisana lizy ary amin'ny lafiny ho kalifena hoe firongony ve le izy sa hoe teknisianina reny. Dia raha hoe teknisianina le izy dia miverina ihany koa amin'ilay tenin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika hoe satria zao misy zavatra anankiray le hoe tokony hanaporofo isika le isika resahana io zany dia ohatra ny amin'ny ladoany fa voafehintsika amin'le hoe asa régalien tena hoe tandrifina andraikitra izy ireo le asa fa ka tsy ho akinina amin'ny tsy miankina raha izay. Faharoa talohan'izay koa ny filohan'ny fanavozana ny repoblika raha ohatra tsy diso ny fitadidiako dia anisan'le hoe tsy ny zanak'ity firenena ity zany dia tsy misy tokony ho ilikilika ao anatin'le hoe fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Dia eo zany zao le hoe amin'ny lafiny anankiray zany fa manomana sainy be sy ny maro ihany ao anatin'le misy ao anatin'le processus zany dia tsy misy tokony ahilika. Ary anisan'izany zao anisan'izany le piasa ireo tsy hoe piasa ireo tsy teknisianina akory ary fa ireo voaka teny amin'ny sekolim-panjakana manofana ny fitantanany raharaha mpahay raha moa zany filazan'le izy ny administrateur. Dia ireo zany zao hanao fikaonan-doko ary niaona tamin'ilay misy mpanjakana misahana ny fanavozana zany misy mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika zay mandray an-tanana sy nampisanina mihitsy ny mikasika n'ity resaka refondation ity. Dia ianao dia hoe anolotra dia misy loha hevitra 250 efa misy soritsoritra any zany le izy mikasika an'lay ataontsika hoe anao an'lay concertation nationale. Ireo administrateur ireo dia manana fikambanana izy manana fikambanana ireo administrateur civil sy ny sisa tsy administrateur civil moa zany fa ny fikambanan'ireo satria tsy administrateur civil any misy inspecteur ao inspecteur de trésor inspecteur na des impôts mifangaro zany dia misy fikambanana zao le mivoaka teny amin'ny enam zany sekoly tokana zany manofana mpiasa-panjakana ambony. Dia ireo tamin'ireo ataontsika hoe mpitondra fanjakana zay fitondram-panjakana zay nifandimby dia teo hatrany izy ireo. Dia eo zany le misy an'le hoe firongony sy ny tsy firongony mba ty sokatra ny adihevitra ho an'ny mpieno rehefa avy eo amin'le amaritana misy hoe mpiasa-panjakana raikitra tsy misy anraikitra eo hatrany izy eo hatrany izy tsy manana posta hoe sekretera général sy ny sisa fa ny asa asa-panjakana mila eo foana hafa indray mety hoe adihevitra le olona vaty ivelany nomea dia avy eo projet iny zany mety hoe ka eo mantsy le izy mantsy hoe
marina aloha fa voatao anatin'ny telo volana mbola mafanafana daholo ny zavatra rehetrarehetra satria ankehitriny moa zany mandeha be mihitsy le resaka satria inona no tiako atongavanao anatin'le izy retoko raha fahalamanana manomboka be koa zany le itsakilany atsy le fanenjehana ndreo lefa amin'ny mpitondra am'izao fotoan'izao zany ministra eny fa natramina prime ministre koa raha moa zany am'izao tao volosany sasa mihitsy ao amin'ny faneho-kevitra ao anatina compte faky moa zany izy amin'ny akapobe na eny zany izy am'izao fotoan'izao de io zany le tena hoe mila lucide tsara mihitsy mamaky an'le izy satria araka zany natao hoe misy olona de manao zay anitsahana frein tsy androsoana mihitsy ao anatin'ity ataontsika hoe fanavozany ary rehefa tafateny zany na ny mpitondra fanjakana ambony am'izao fotoana zao misy manao zany zay ohatrany hoe manelingelina le firosiny le anaovana le concertation nationale mba hijanonana am'lay endriny teo aloha ary mety tsy lavitra an'izany reny le hoe efa mingafinganana satria raha mahita ohatra zao le resaka herinaratra tapaka io satria mety tsy zakany sasany mihitsy le mahita hoe herinaratra mandeha foana satria ay hoe afaka natao ihany ny fampandehanana ny herinaratra tsy tapaka fa maninona ny tsy natao le izy de ireny raha hoe raha mahita an'le andronjironjira matapaka tare am'le commune ino Anjomabetoa ary toko raha fahalamana tena hitrena tsy faina mihitsy tena tsy faina tamin'ireny le mety reny le karazana fia elektrika reny tena de zay zany le hoe ohatra hoe io fa tsy mahavaolana ahoana mbola misy délestage foana am'izao fotoana tena satria tsy zakany sasany mihitsy le hoe efa misy dingan-dava am'le famahana ny olona na raha ao anatin'ny laharam-pamehan'izao fitondrana zao le hoe amahana ny olany resaka herinaratra sy ny jiro de misy manao an'le sotasotany ambady zany mba hanehoana hoe aiza koa zay voavao eo ny olona ohatran' zany any amin'ny sehatra samihafa any amin'ny sehatra samihafa hoe ay ve azo natao ihany mandamina an'io fanatsarana le ataontsika hoe fiampiana ny mpiasam-panjakana amin'ny akapobeany tsy resahana le 750 zay tsy nanao mihitsy le fitondrana teo aloha nandritra ny 4 taona teo amin'ny fitondrana tsisy fanodrotana hoe fisondrotan-karama da anisan'izany le fanomezana karazana hoe valsoa na prime noho ny asa vita tsy nisitraka an'izany daholo ny rehetra hoe afaka natao ihany le izy nefa dia tao anatin'ilay ataontsika hoe PGE an'le fitondrana teo aloha ty tena anisan'ny laharam-pamena teo nijerevana sitsinjovana ny maolona de tena ay le zavatra hafa ny nandeha ry toko raha fahalamana satria na fotsy de io zany misy tena manao ny fomba samy hafa mihitsy io fa tady andrifa ry ty io fa tady andeha ty de mandeha tena ohatran'le ny tatelo mibony reny raha zany raha itsanany amin'ny tamajojira tserasera ohatrany tena hoe ato aloha ny asena zao ny anaratsiana azy de miampita kely de mandeha ny fampidina de sa enjana lay zava-misy ka zay hoe ny olo-pirenena ny afaka mandinika sy mijery amin'ny saina tsy miangatra eo anatrehan'ilay zava-misy reny atsika tsy miteny hoe agasitra be fahatany na kiany be fahatany fa zay le hoe ny raharaha-pirenena de tena mila ihany koa fitezana ny olo-pirenena mba tsy lasa sanatria andray ambolony ny zavatra mitranga sy ny tsy fetezany zavatra mety hoe entana minganana sy ny maro samihafa fa enjana lay zava-misy am'izao fotoan'izao ka maminona moa zany no resaresantsika zany fa izany koa ny firesahana an'izany de tsy mamafa mihitsy hoe zay ary tompoko de manome karatra fotsy ianareo amin'ny fitondrana am'izao fotoan'izao ninona ataonareo ary efa nanao karazana mise en garde ihany ohatra ny mpanao politika sasatsasany anisan'izany ohatra lay tao anatin'lay varandresaka ny mpanao gazety tsy hoe tafatafa maromarona kokoa zay nataony tahina raha zafinjoelona ohatra tamin'ny latsinainy alina iny toko raha fananao reny hoe attention misy an'le hoe isolation de palais tandremo sao de tsy meno sy ny fahamarinana sy ny fanamariana ataony hafa ao anatin'le izy ka mety ho tavy inona moa le isolation de palais raha dika fotsiny zany amin'ny teny malagasy ty hoe misy mitady anao salobokomana zay zany le izy raha ohatra tena teny mahitsy ka tsika koa tsy mitsitry mihitsy eo anatin'izany